Mikasika ny fampianarana ambony ndraiky kosa ho tanterahana ny fafito sy ny fahavalon'ny volana oktobra ho avy izao ny hetsika salon des études supérieures izay rahana amin'ny Mada Jeune araka izany tolotra fampianarana maro no tazana ao an-toerana mandritra ireo fotoandro. Amin'ny taona 2024 ity andiany faraka ambin'ny folo amin'ny hetsika salon des études supérieures izay arahana amin'ny Mada Jeune. Isan-taona dia manampy ireo mpianatra izay vao avy navita ny fanadinana baccalauréat ny fikambanana Mada Jeune amin'ny fitadiavana sekoly ambony hianarana. Miafaka ny amin'ity taona ity satria dia anampy ny hetsika ny tambazotra Telma izay hanome tolotra maro samihafa. Ma dia manolotra hatrany mitolotra manokana amina hetsika toy itony amin'ny salon des études supérieures izay atao ny fafito sy ny fahavalon'ny volana oktobra izao dia falsady zany zahay fa akoatran'ny fiarahamiasanay amin'ireo institut rehetrarehetra eto an-tanà izay efa presque fibré, zany hoe efa mahazo ny internet miaraka amin'ny fibre optique amin'ny Telma dia amin'io hetsika ny fito sy fahavalon'ny volana oktobra io dia ny vola ihany koa hoentinay hanomezana vahaolana aingana ho an'ny fandoavana ny écolage ny mpianatra zany izay tolotra efa amparitaka eraky ny institut eto an-tanà sy eto Madagasikara ihany koa izy io. Mitindry amin'ny toeraka ity zany misy moa zany ny guide ny étudiant izay ho varotana ny Mada Jeune mandritra n'io hetsika io ka tonga dia omenay carte SIM maimaim-poana isaky ny mandafo guide ny étudiant anankiray zany hosokafanay maimaim-poana eo ihany koa ny compte amin'ny vola amin'izany fandraisana ny carte SIM Telma zany. Ankoatr'izay dia nivoaka mandritra ny hetsika ihany koa ny boky torolalina ho an'ny sekoly ambony andiany faha-efatra ambin'ny folo sy ny tolotra hafa izay omeny Mada Jeune ihany koa. Miasa mampiavaka azy dia ny fiara-miasa iarahana amin'ny Telma sy ny connexion wifi zany ao anatin'ny salon. Faharoa manarakarak'izay ihany koa ny fahamaroany ireo toeram-pampianarana izay mandray anjara zany amin'ity taona 2024 ity. Ny fahatelo dia ny fisian'ny formation ana pilote izay anisan'ny efa nitadiavin'ny ankizy ihany koa zany nandritra ny fotoana maro hoe manontany hoe aiza misy manao pilote iza manao dia amin'ity fotoana ity zany ahafahan'ny ankizy mahafantatra hoe iza no fianarana manao pilote, inona ny zavatra tadiavina ary inona ny condition ilaina amin'izany hanao pilote zany. Izay ngamba ny zavatra anankitelo anisan'ny mampiavaka amin'ny salon amin'ity taona ity. Mpitsidika miisa 5,000 hatramin'ny 507 eo no andrasana ny hetsika andiany faha-efatra ambin'ny folo ity ka ireo mitady sekoly ambony no tena andrasana amin'izany.